Lehilahy iray avy eny amin'ny bord de la mer no noendahina chauffeurana bajaj nitondra azy andeha hamonjy fodiana ny aliny alarobia tokony tamin'ny 1 ora. Marary mafy ety amin'ny hôpital Pezaka Androva ity lehilahy ity rehefa namaly ny fikasan'ireto mpanendaka ny asa ratsy nataon'izy ireto. Teo amin'ny Jovenas Sotema no nanomboka ny fanjeva izy ireo raha ilay lehilahy andeha andoha sarandalana iny. Mitantara ny zava-misy ilay niaran-doza mbola ety amin'ny tobim-pahasalamana Androva. Dia nisy bajaj efa nijanona efa ela teo, izy rery ny bajaj teo. Dia to dia niditra dia ohatriny ao mandeha Sotema amin'ny Jovenas. Dia miady vato ilay dia 25 nambarana. Dia efa nindesindreo 25 za bajaj io olona telo izay tanatiny. Raika niala tamin'ny Mabibo, dia raika niaraka tamin'naka teo miaraka tamin'ny sofera. Dia rehefa tonga amin'ny toerana nandehanako za amoaka vola ameko an'ilay payena amin'ny volandreo to dia nimenasendreo ravandreo jiaby vola tamin'naka nalaindreo telefona za amin'izay avy koa navon'olondreo tamin'ny sisiny tary tamin'ny arabe tary dia afa-tsaiko ty tsaiko vola tsaiko dia za nandody mezaka nandody foana dia voatazonako sisiny bajaj iny. Dia izy nandesiny mafy be bajaj iny lava amin'izay dia za navon'ity tongotra. Dia ireo bakao nilefa rehefa reo za nanakina bajaj tsisy bajaj mijanona. Dia rehefa tare efa zokinay zany zokinay zany mbola zonoto fa mividy sy dia nahita hoe ohatrany misy olona miady re ataontsika matiny. Dia ke zany za hitany zanjanaka ozy tena misy io ozy izy azaho mindandreny bajaj reo fa renireo lefa be an'olonay mafy be nodesindra tsy nampoizindreo misy bajaj zay nanaraka andreo aveo ampanina amin'ny polisy ny fiko. Dia rehefa ampanina teo to dia efa hitandreo soroko tadidindreo to dia lefa be reo rolady miala tanaty bajaj lefa ndodonay moko reo ndeha tsofotsofoka ny koloara-mbana amina za tsy natahotra be miverina za. Dia misy bajaj iray zay teo namandreo teo iny niseho ny aroarondreo. Dikan'izany namandreo koa izy matoa ny aroarondreo. Dia le zokiko indray zany le zokiko ny amin'izay nitondra nakatarindreo zao nindesindreo amidindreo miaraka amin'ny olona fa le olona tratra ihany le olona anako fa le vola sy le telefona nefa tsy amin'izay. Araka ny fitantaran'ny fianakaviana dia hita n'ilay zokiny ity zandriny efa mitsirara amin'ny tany voaendaka taitra ity farany ka nanantona nanontany ny fanenjika tamin'ilay mpanao ratsy rehefa nare ny fitantarany zandriny ka rafitra ny ady rehefa nifanojo. Amin'izao fotoana izao dia samy notazomin'ny mpitandro filaminana na ny andaniny na ny ankilany ary ilay manaraka fitsaboana eny Androva dia ambena ny mpitandro filaminana. Amin'izao fotoana izao ny mampalahelo ny fianakaviana dia ny tsy fiainona ny fitantarana ny tranga tena nisy teny an-toerana izay nisy porofo mazava araka ny nambaran'izy rehetra ihany. Izany indrindra nitondran'izy reto fanairana ho an'ny tompon'andraikitra mba hanara-maso akaiky an'ity trangana fanendahana izay niseho teny Sotema ny aliny alarobia ity.